Programme-ny PGE politique générale de l'État dia hita mihitsy fa mitsinjo ny vahoaka malagasy ny gouvernemanta zay taritiny premier ministre ary fa indrindra ny filoham-pirenena zaina Andrinirina Rajoelina ary mitombona ary mifanaraka tsara amin'ny velorano telo amby folo. Raha ny fanatanterana azy moa zany dia miankina amin'ny tompony andraikitra tsirairay aloha hoe madio fo ve anaraka ny baiko ny filoham-pirenena ve satria zay ihany manko ny zava-misy eto ny filoham-pirenenantsika miezaka ary mitady vahaolana hanatsarana ny tontolon'ny fiainam-bahoaka malagasy fa misy kosa ny manodidina ve sao dia nipoditra koa fa zay mahita fa fanaraka ary mety tsara le politique générale de l'État ary manantena zay fa reo ministre reo gouvernement reo mba hanaraka saikany tsy andavany ny velorano meny filoham-pirenena Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Satria manao déclaration de guerre amin'ireo mafia ve zany amin'ny resaka indrindra ao anatin'ny ady atao amin'ireny halatrongo sy ny kolikoly sy ny sisa ireny? Inona moa ny tanjona antsika dia ny fandriampahalemana ao anatin'ny firenena milamina nisy ny fampandrosoana zay aloha dia tsorona zay ka rariny sisina ary zay no dradradradrainy filoham-pirenena nandritany propagandany hoe itsorona aby ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka anisan'izany tsy fandriampahalemana ny halatrombo ianao miteny teo hoe mafia ozy izy ianao mino sy manantena angambany fa tsy hanjaka eto amin'ity tany sy firenena etsony zany mafia zany amin'izao fitondran'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina amin'izao. Mino aho fa ny filoham-pirenena dia efa niomana ary sy kisendrasendra nipetrahana amin'izao toerana zao fa efa niomana ary rehefa matipaika ny projet sy ny hevitra ary ny fitadiavany vahaolana hanatsarana an'izay zavatra zay. Tsy vaovao amin'ny filoham-pirenena zany satria efa teo koa izy efa nitondra nandritra ny teteza mity ary mino aho koa fa tsy maintsy ahitany vahaolana zany. Ianao ve mety mahatsapa hoe misy olana ihany amin'ny resaka fisiny-dasany amin'ireny faritra ireny? Misy tamin'ny taloha satria misy koa le miaramila le miretsi-kombakomba amin'ny dahalo ary ny filoham-pirenena tao tamin'ny fianianany tao Mahamasina dia nampitandrina na tsy miaramila na dia mpiasam-panjakana tompony andraikitra isaky ny faritra ka miretsi-kombakomba amin'ny dahalo dia isoroko izy zava-dehibe zany satria zay foana ny zava-misy eto misy firaisan-tsi-kombakomba amin'ny olona ratsy eto amin'ity firenena ity ka efa isorin'ny filoham-pirenena zany le toetra rasy tamin'ny fitondrana tany aloha tany tsy hanenjika ny fitondrana tany aloha moa tsika fa dia hoe filoham-pirenena mahita le gaboraraka zay nisy tany aloha dia ejana ialana zany zay mba hisiny le fandriampahalemana mirindra eto amin'ity firenena ity.